en ce qui concerne Diego particulièrement, il y avait eu un jeune qui est décédé. Malheureusement, en fait, il était pris en flagrant délit dans une bijouterie. Et donc, c'est seulement après le décès que les forces de l'ordre ont appris que malheureusement, c'était un étudiant. Donc, 500 000 ariary mividiny an-tanora malagasy, 500 000 ariary mividy fanatropahana antsika, 500 000 ariary no namarotan'ireo gendareo ny fanahany. Satria mbola niatry alika ireo antaky an'ilay indemnité. Satria tsy maintsy voatery hoe nanapoaka climbogène ny polisy anankiray tao. Ny namantsika tany Diego mbola vita Andry Rajoelina mbola mandangy apory amin'ny namonoana anazy. Ny chiffre ameny ONU, zavatra chiffre exact ameny ONU, mbola vita no mbola mandangy ihany. Anankiray na 20 na 30 ny hainy malagasy misy lanjany. Ny antsika anjehany hoe mpangalatra hono le olona, le zazakely anankiroa regny kosa mpangalatra, le vonoany regny kosa mpangalatra, le zazakely anankiroa regny kosa mpangalatra. Vitany mamono zaza malagasy. Vitany mandripaka atsika. Polisy reo mbola tsy mieritreritra hoe rehefa le Andry Rajoelina ka hiale. Ary izy wise. Satria ny vahoaka malagasy tsy anadino. Raha Andry Rajoelina manana ny miliara na zafina hoalaka ny ara mbola tsy mandany ny arenany. Fa tenisany 500 000 ariary namono tenisany ny zanaka malagasy. Ary tsy maintsy misy procès momba an'izay. Tsy adinay tena le toza tsy adinay tena le Nico. Izy mifototra ny mampinatsina ny antsika malagasy. De mifototra ny ohatra le Andry Rajoelina io mifototra ny aretina omamiadana. De tsy maintsy asorina ny omamiadana. De manomboka amin'ny fialan'le Andry Rajoelina sy le Ravatomanga amin'ny tantsika. De rapitso fantatry nareo tsaka fa tsy anareo izy rapitso. Rajoelina tiky. Mba henareo hitanareo fanambarany interview nataony tamin'ny TV ny La Réunion iny. Fa zanakareo raha lahitsika, zandritsika, zanatsika, raha lahitsika mata Diego io tamin'ny tolona iny de hoe mpangalatry tsatsa ambony diondry tao anatin'ny bijouté. De za aloha voalohany, bijouté aiza? Anize bijouté io afaky mijoro ve amin'ny vahoaka sy amin'ny mpitandro filamina ny bijouté hoe ny vaky ny vakiny io raha lahy io. Ary ny maty taiza. Subhano Allah. Mba olo tsy matahotra zanahary hatra amin'olo maty koa e. Mandiniha nareo Diego mandiniha nareo zanakavaratsy aby io. Fa na ny zon'olo maty, zanakan'olo maty, raha lahin'olo maty, anadahin'olo maty. Subhano Allah. Mba olo misy jery avao Rajoelina tiky io. Mba miangavy anareo Diego ao zao mba jereo nareo hoe aia bijouté ny vaky ny vakiny raha lahy mpianatsy université ny tifirindreo tamin'ny tolona ininy. Fa io vavan'ny Rajoelina mandeha mitatatata amin'ny télé internationale. Raha ny zava-misy eto Madagasikara aloha sy ny fanapahan-kevitra zay raisin'ny filoha Andry Rajoelina par rapport ny fitakiana eny Kianja dia resaky ny Mona sy ny Marenina. Zany hoe tsy hitondra fitoniana velively na ho an'ny eny Kianja izany tsy hitondra stabilité ihany koa ho an'izao fitondrana zao ny tranga misy eto Madagasikara. Ny antony dia tsotra ihany. Ny eny Kianja dia manao ny antsoantso manala. Ny fitondram-panjakana dia manao antsoantso amin'ny manendry. Raha ny tranga misy zany dia tsy nahavan'ny olana ny fanendrena ny prime ministre zay natao omaly. Ary raha isy ihany koa zany ny gouvernemanta izay ho tarihan'io prime ministre io dia vao maika tsy amaha olana zany. Fa ny vahaolana dia tsotra ihany. Miala aloha ny filoha Andry Rajoelina. Raha ohatra ka tsy ho avy amin'izany izy dia atsaro aloha ny fidaroana sy famonoana ary fitohirana amin'ny mpitolona. Sokafy ny 13 mai, sokafy ny kianjan'ny demokrasia dia aorianan'izay afaka miresaka. Raha ny tantaram-pirenena jerentsika
nisy an'izany atao hoe convention de panorama raika amin'ny 770 azo ataony ny mifampiresaka samy acteur. Iza ny acteur androany? Reo ny zenizeda, reo ny influenceur, reo ny artiste, reo ny mpianatra, reo ny mpanao politika, reo ny vahoaka. Tsy rarahana mpanao politika intsony zany ty fa tena raharam-pirenena ihany koa. Raharam-pirenena mihitsy. Dikan'izay zany dia mila milefitra ny fanjakana. Fa any amin'ny tsy mivoto no manaitaina zany androany raha ny fitakiana eny an-kianja dia tsy mamaly an'ilay fitakiana ny zavatra izay havaly ny fitondram-panjakana. Tsy ny fiantsoana azao karazana corps scientifique rehetra izao ifampiresaka amin'ny filoha no zava-dehibe. Fa ny tena zava-dehibe dia hoe mieno ny etaetan'ny vahoaka sy ny eny an-kianja ve ny filoha Andry Rajoelina. Raha mbola tsy tonga amin'izay tsika dia tsy ho tafavoaka ary tsy hiva mihitsiny izao krizy izao. Za mino ary za mino fa manana fahendrena sy misy olona manodidina ny filoha afaka makany amin'izany. Fa androany dia mila mahatsapa aloha ny filoha fa tsy mitovy amin'ny heriny tamin'ny ray volana lasa intsony ny heriny sy ny tanjany ary ny legitimiteny androany. Dikan'izay ny vahoaka ny tompon'ny fahefana dia tokony miverina makany amin'ny vahoaka ny filohan'ny repoblika. Afatra ho an'ny Andriamatoa Andrinirina Rajoelina fandiby mandondoa baravarana aminay ny vola sy ny herisetra sy ny vony sy ny endriketrika rehetra ataonao any. Eninay sy hitanay daholo ireny. Olona nianatra izahay, fantatray tsara fa tsy ho azo atakalo vola taratasy azo imprimena isan'andro. Liain'ireo malagasy nofo, rà, fo, saina, fanahy. Mialatsiny tsy afaka nandray ireny izahay. Omeo an'ireo rehetra tokony azo izany. Ireo efa amatona tsy nandray karama, ireo amatona tsy nihina-kanina fa sahirana mitsotrogo mitady ny hoanina. Tsy afaka ny andray amin'ny volanao izay fa tazomo anao rery ihany. Atsanony ny fampitahorana, ny fandrahonana, ny fanenjena na ny menasy atao aminay tanora mitaky ny zonay. Faharoa, aza atao fitaovana politika izahay tanora, izany hoe tsy mila ny volanareo tompoko izahay. Fahatelo manaraka an'izay tena goavana be ny oson-dra tompoka ny tananareo. Izahay dia tsy mifampiresaka amin'ny mpampirooro sy amin'ny mpamono malagasy iray tanindrazana. Farany fantatray fa tsy tsapanao ny fijaliana mpianatra satria ianao tompoko dia tsy nandalo anjerimanontolo. Tsy tsapanao ny fangefoinay amin'ny fianarana ataonay eny amin'ny université. Tsy tsapanao ny fiainana mianjady aminay satria any aminareo mandeha foana ny jiro, mandeha foana ny rano fa eny aminay tompoko tsy misy mandeha. Ny afatra ho amin'ny filoham-pirenena mazava ny tanjonay fa ampinay hoe tsy mila olona mamono olona izahay na mivantana izany na ankolaka. Mivolona ankolaka izahay tsy misy ny jiro, tsy misy ny rano, tsy misy ny asa, tsy omenana iny izay fototra. Tsy mila izany izahay, mila mivelona izahay fa olombelona no famandra izahay fa tsy robot arak'izay eritreretinareo. Ny famonoana mivantana rehefa maneho izany hevitra izany izahay eny an-dalambe tsy misy korotana, tsy misy inona ka dia ambanana amin'ny vavabasy ny bomba lacrymogène izay mamono anay izany amin'ny fomba mivantana fandatsahandra ireo namanay tsy ekenay izany koa dia mangataka izahay ny fametrapelanao Andriamatoa Rajoelina fa tsy mila mpamon'olona izahay. Rehetra namana mpitarika ny mpianatra any amin'ny faritra araka ny efa fanarahantsika dia iray feo tsika ny mpianatra ny anjerimanontolo eranosy. Ndao hiaraka hitsangana, hiaraka hitolona, tsy anaiky lembena na ninona ny fampiororona raha isika rehetrarehetra miaraka mitolona, miaraka mitaky mandresy foana ny akanga maro tsy vakinambo fa ny azo tokana tsy mba ala. Ndao tsika tsy emotra ninona ny fampiororona ataotsika rehefa mijoro tsika mitsangana tsika mandresy foana tsika makahera tsika rahalahy any amin'ny faritra any amin'ny province rehetrarehetra azakivy. Raha mbola misy koa ny farany, raha mbola eto tsika tanora tsy maintsy avy to Madagasikara.